Hiresaky sika momba ny tsy fandriam-pahalemana, inona no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ary inona ny vahaolana maharitra zany afaka raisitsika amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Tonga soa atao amin'ny fandarana zany foresanté aty Canada indray ianao. Ohatry ny ahoana moa zany ny fomba fisehoan'izany atao hoe tsy fandriam-pahalemana izany. Mety miseho amin'ny endrika maro ny tsy fandriam-pahalemana izay miteraka tebiteby-tsaina eo amin'ny isabatan'olona ao anatin'ny population iray. Ny tsy fandriam-pahalemana dia mety miseho amin'ny endrika maro toy ny halatra any amin'ny isa-tokantrano izany, toy ny mangary paosy, toy ny fandrahonana sy ny ady eo amin'ny fianakaviana izany, ny violence conjugale, ny karazana fiatsiana amin'ny endriny maro samihafa, ny fangalarana voamaso, ny fangalana keriny fananan'olona izay hoe tsy an'ny olona iray fa noho ny fananany resaka fahefana sy resaka pouvoir dia afaka alainy ny fananan'olona iray. Rehefa ataontsika zany ny hoe resaka tsy fandriam-pahalemana dia miodikodina ao anatin'izay zavatra rehetra izay miteraka tebiteby fatratra izany ao amin'ny population iray. Inona moa zany no mety ho voka-dratsin'izay hoe tsy fandriam-pahaleman'izay zany ao amin'ny tany iray. Maro dia maro ny mety ho voka-dratsiny satria tsy mifidy intsony io zany na azy ohatran'inona izany taonan'olona hatrany amin'ny zokiolona indrindra ka hatraty amin'ny zazakely dia mitebiteby avokoa, hatramin'ny mpanan-karena ka hatraty amin'ny faran'izay mahantra dia mitebiteby avokoa. Inona zany no zavatra mety hitranga ao anatin'ny ataontsika hoe population mitebiteby, population tsy manana fitokisantena, population tsy afaka mandray décision, population tsy afaka mampandroso ny firenena. Rehefa ao anatin'izay hoe système de panique zay daholo zany ny olona rehetra amin'ny fiarahamonina iray dia tokony mba misy zany ny ataontsika hoe olona na karazan'olona izay manome fitokisantena an'ilay karazam-piarahamonina misy. Amin'izao fotoana izao ve ao Madagasikara misy ve ny karazan'olona na ny vondrobondron'olona izay hoe manome an'izay karazana fitonitsaina izay zany amin'ny olona rehetra mpiray tany-drazana. Atombokitsika zany ny eo amin'ny hoe mpitandro filaminana. Ny asan'ny mpitandro filaminana dia ny hiaro ny vahoaka ao amin'ny tany iray ary tokony anana confiance izany ny olona hoe rehefa misy zavatra mampiahiahy na misy tsirariny natao ahy rehefa mandeha ny amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpitsara aho dia mba manantena izany amin'ny maha olombelona zany, mba manantena hoe ahazo rariny, manantena ny hoe ahita fitoniana izany. Misy ve zay zavatra zay ao Madagasikara? Ianao izay mijery azy zany no afaka manome ny valiteny marina izany momba izay zavatra izay. Eo zany dia efa mipetraka ny atao hoe tsy fitokisantena, ny tebiteby. Rehefa misy ve ny zavatra izay hoe tadiavinao ka ilainao ny hoe valiteny mazava, misy zany ny zavatra takiana ka mandeha anao zany
any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny autorité ny mpitondra fanjakana moa ve ianao a dia zato isan-jato fa ahita valiny amin'izay zavatra hoe angatahanao. Ny rahany hoe ny sisiondresaka eno aloha zany hatramin'izao dia ny hoe raha tsy mametraka vola ianao zany a dia tsy mahita ny rariny zany a ao Madagasikara amin'ny lafim-piainana rehetra mihitsy. Somary mampametra-panontaniana ny hoe lafiny maha olombelona fotsiny zany iny apetrako amin'izay zavatra zay hoe olombelona ao anatin'ny tebiteby avokoa na ataontsika hoe zany atoboka ao an-tokantrano zany io zavatra io hoe mitebiteby avokoa ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehetra ao an-tokantrano dia tokantrano manao ahoana zany a no tokantrano vokarin'izay seha-piarahamonina izay. Ankizy manao ahoana zany a no vokarin'ny tokantrano izay ao anatin'ny tebiteby fatratra hatramin'ny filana fototra zany a dia mampitebiteby daholo izany a raha ny valopolo isan-jaton'ny tokantrano ao Madagasikara izany. Dia mitebiteby rehefa ampiditra mpianatra, mitebiteby satria tsisy ny vola rehefa andeha hitsabo-tena any amin'ny hôpitaly satria tsisy ny vola, mitebiteby ny amin'ny fanofanantrano satria mety tsy ahavoaloany hofa-trano, mitebiteby ny amin'ny hoe sao dia misy mangalatra ny etakely atao trano na ny mpangaro-paosy. Izany hoe izay zavatra rehetra atao zany dia mampitebiteby daholo. Inona zany ny voka-dratsin'izay tebiteby eo amin'ny tsirairay izay dia ny hoe mironkatra ny aretina na ny harerahan-tsaina, mironkatra ny fiakaran'ny tosi-drà, mironkatra ny diabeta, mironkatra ny homamiadana zany a presque amin'ny population izay miaina ao anatin'ny tebiteby fatratra. Hiteny angamba anao hoe zany zavatra rehetrarehetra zany nge misy koa aty amin'ny tany mandroso, aty amin'ny tany manan-karena nge misy ny insécurité, marina zany, misy ny dépression nerveuse sy ny karazana aretina, marina zany. Kanefa kosa raha ohatra ka manjary mitatra eo amin'ny population ray manontolo izany izay hoe karazana tebiteby sy izay karazana aiay sy ny aretina sy ny tsy fandriam-pahalemana izay raha ohatra ka ataontsika valopolo isan-jaton'ny population izany a dia ao anatin'izay karazan-javatra izay. Ataoko angamba fa sarosarotra ihany izany a ny hiatrehana amin'ilay olana. Teny ateo hoe izay tsy midika hoe aty amin'ny tany mandroso dia tsy hisy mihitsy ny insécurité. Misy ny insécurité aty fa efa voavaha ataontsika hoe hatrany amin'ny sivifolo isan-jato ny angambany amin'ilay système zany dia azo lazaina fa voavaha. Kanefa aty amintsika valopolo isan-jato tsy voavaha mihitsy izay hoe karazana insécurité izay. Dia population manao ahoana zany no iaina zany ao anatin'izay hoe karazana problema izay. Dia verina ihany sika ny amin'ilay hoe famonoana tsikelikely zany ny sarambabem-bahoaka izay système izay. Satria ny mpanan-karenany andeha izy amboatra trano dia mamboatra tamboho ngeza be izy anakarama gardien amin'izao fotoana izao moa zany dia le tena manana zany afaka manakarama ihany koa zany
sécurité ambonimbony avoavolenta izy zany ny autorité locale izy zany na ny mpitondra fanjakana izy manana ny garde du corps, manana ny fitaovam-piadiana mahery vaika izy zany rehefa misy ny mpikomy na ny plazan'ny heviny zany asio fisainana zany zany zavatra rehetrarehetra izany ry malagasy, satria isika akory tsy hifaninana amin'ny système de sécurité aty amin'ny tany mandroso. Efa nanany daholy na ny resaka informatika izay andeha hijerevany ny hoe karazan-javatra rehetra izay miseho ao amin'ny société, efa nanany daholy na ny système de caméra eranio nanany ny polisy miambina eranio zay nefa mbola tsy matrara ny karazana insécurité, satria misy ny fitenenana hoe tapaka tsy mahalela, tsy mandrara ny karazana terrorisme amin'ny fotoana izay hoe tsy ampoizina, kanefa efa tsy kilovina daholy ny olona rehetrarehetra zany any amin'ny ordinateur sy ny sisa kanefa mbola tatataina ihany zany any amin'ny télévision, fa nisy olona tonga dia niditra tao amin'ny supermarché dia nitifitra ny olona rehetra, nanao tifitra vararaka ny olona rehetra tao amin'ny supermarché. Nefa zany tena système de sécurité goavana de goavana, hatramin'ny caméra de surveillance, hatraiza zany ny ataontsika hoe pouvoiran'ny olombelona manoloana an'izay hoe insécurité izay. Sika zany tsy mbola nanantsika ny fitaovana sy ny vola hividianana an'izany zavatra rehetrarehetra izany, satria na ny filana fototra ny vahoaka mbola tsy vitan'ny fitondram-panjakana ny miassurer azy. Inona izany ilay hoe fitaovana afaka ampiasaintsika ao Madagasikara, inona ny zavatra nanantsika ahafahantsika mandeha any amin'izany hoe fitandrovana ny filaminana izany, satria raha vao misy ny ataontsika violence dikan'izay dia misy atezerana ao, atezerana izay hoe mandeha hatrany amin'ny famonoana sy famotepotehana olona iray. Io atezerana io zany no mila jerevantsika akaiky zany hoe avy aiza ilay atezerana. Ny mikasika ny Madagasikara aloha no resahantsika. Voalohany indrindra zany dia ny fahatrana, ny tsy fisiana dia miteraka tebotebo goavana araky ny efa nitany saiko teo, miteraka ny hatezerana ao amin'ny akamaroan'ny olona izay hoe very tanteraka ny zo maha-olombelona azy, tsy jerena ny filany, tsy jerena hoe inona ny zavatra tadiaviny. Maro dia maro zany ao anatin'ny population no miaina zany an'izay ataontsika hoe atezerana izay, satria ny asa tsy misy, inona ary zany no andeha ataon'ny tanora, kanefa isy mba mahatsapa ihany hoe to mba misy intelligence kely ihany, mba misy herim-batana ihany, kanefa izy tsy mihinana. Inona ary zany no andeha ataony, ampiasan'ny herim-batana sy ny herin-tsaina sy ny intelligence kely ananany ao. Andeha izy anao dahalo, andeha izy anao mpandroba, anao mpangary paosy, mpamaky trano, mba hihinanana. Zay zany mila jerevana akaiky dia akaiky zany izay hoe phénomène de société izay. Ary misy koa
ny karazan'olona samy manana ny réaction ao anatin'izay hoe karazana atezerana izay. Misy ny hoe rehefa misy ny atezerana dia ny tena ny novonoiny, izany hoe ireny ilay hoe betsaka ny mamono tena nge satria tsy afa-miatrika intsony. Misy ny hoe lasa izy misotro toaka, efa famono tena tsikelikely io, satria ny tenantsika olombelona tsy azaka ny herin'ny toaka raha ohatra ka hoe io zany no boboanao isan'andro. Ny fifohana sigara, ny fifohana zava-mahadomelona, ireny rehetrarehetra ireny dia famoiza-po sy famono-tena tsikelikely. Misy koa manoloana an'izay atezeran'izay dia andeha izy atolany any ivelany zany ilay atezerana fa tsy any amin'ny tenany intsony. Ka izay zany no tena loza eo amin'ny fiarahamonina, satria rehefa maty any ozy izy, rehefa tsy mananjo hihinana, tsy mananjo hitafy, tsy mananjo hianatra, tsy mananjo voatsabo-tena, dia ohatry ny efa maty ny fiheveran'ny tenany. Ka raha ho faty any dia aleo miara-maty. Zay zany ilay atezerana faharoa, mety mitranka ary maro dia maro, mitranka amin'ny endrika maro dia maro izay karazam-pahatezerana atolaka amin'ny olona manodidin'izay. Misy koa ny hoe karazam-pahatezerana izany ny amin'ny hoe halatra, hoe nahoana moa zany tsy mihinana kanefa ianao voky, maninona ianao no mipetraka amin'ny trano tsara kanefa za mipetraka amin'ny trano tsy zarizary. Maninona moa sika zany raha ohatra ka mba mitovy, alaiko ny fanananao. Fananana avy aiza moa zany ty fananana naorinao tato ty. Izay zany ilay fahatezerana fahatelo mety mitranka. Ary io moa zany rehefa ao anatin'izay hoe fahatezerana zay ny olona, mety izy tsy hieritreritra intsony hoe avy taiza moa azonao tamin'ny fahamarinana ve ilay vola, sa azonao tamin'ny alatra ve, sa azonao tamin'ny fitsembohan'olona, sa azonao tamin'ny volam-bahoaka. Mety tsy hieritreritra an'izay intsony izy fa tonga dia ny ao anatin'ny sainy zany dia hoe nahoana moa raha mba maka ny anjarako. Zay karazana atezerana rehetrarehetra izay zany no mifamahofao zany ao anatin'ny fiarahamonina iray. Dia fiarahamonina manao ahoana moa zany no aterak'izay. Ary ny olona amin'izao fotoana izao dia tena efa tsy manana maîtrise de soi intsony zany, fa olona mora tezitra no matetika zany iresahanao raha vao misy ny problème kely zany dia efa misondrosondrotra ny olona zany, ary tsy afaka tena ilazanao zavatra hoe ambonimbony kokoa zany raha hoe ny fanazavana izay ataonao, fa tonga dia atezerana zany raha vao zavatra tsy amin'ny ilany azy zany. Zany hoe ilay population amin'izao fotoana izao zany dia efa population izay miandry zavatra tolorana eo ambony plateau. Ka raha vao tsy satisfait zany iny zavatra andrasany ambony plateau iny, satria efa nizarina amin'izay zany ny akabeazan'ny olona, ny hoe izarana sakafo, izarana hani-masaka, izarana vary, menaka sy ny sisa zany atao karazana vonjimaika daholo zany izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia misy zavatra andrasany zany amin'ny karakarazan'olona izay manodidina azy, ka raha ohatra ka tsy mifanena zany amin'ilay zavatra andrasany, satria na amin'ny fianakaviana nge isambatan'olona dia misy ny ataontsika hoe mba matanjatanjaka kokoa zany dia manampy an'izay osaosa kokoa zany ao amin'ny fivelomana. Dia fa ohatran'izay zany ilay karazana fonctionnement, fomba fifampitondrana ao amin'ilay fianakaviana
dia raha vao andeha kely ianao zany andeha iteny ny hoe mba mila mijery lavidavitra kokoa ne isika amin'ity resaka hoe fitadiavana sy ny hoe resaka hoe anatsaratsarana kokoa ny fomba fiainana mba hampisolotra ny fiarahamonina iray defa tsy de mazava amin'ny sarababem-bahoaka ny zavatra tianao ambara dia miatefa any amin'ny hatezerana izay zavatra izay. Fiarahamonina ohatry ny aiza nefa no ateraky ny fiarahamonina tsy mitsinjo lavitra, ny ateraky ny fiarahamonina tsy mitsinjo ny taranaka any aoriana,